Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Magnano mbola tsara amintsika jiaby antokatrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay manjotsy tapaka ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Miomana andray ny Mesia antsika amin'izao vanim-potoana lehibe omeny eglizantsika izao. Amin'ity alady faharoa amin'ny fiavian'ny Tompo taona dia ity dia omeny eglizy loha hevitra antsika dia ny hoe matokia, mifalia, fampamonjy Andriamanitra. Mampiditra antsika amin'ny fahazoana io loha hevitra io ny tononkira fidirana manao hoe indro tamy anavitra ny fireneny rehetra ny Tompo ry vahoaka ny Siona, ampanakoako ny feony be voninahitra izy ary ho diboka faliana ny fonareo. Nde ao raisintsika reo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alady faharoa amin'ny fiavian'ny Tompo ity sy ny fampianarana ray aman-drentsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky ny baroka ampaminany. Avelao ny akanjo fisaonana amampahorianao ry Jerusalema, fa ny fanamiam-boninahitra avy amin'Andriamanitra tonga ho anao mandrakizay no iankanjoy. Mihodidina ny lambam-pahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ataovy ao andohanao ny hamamy ny voninahitra ilay mandrakizay. Fa Andriamanitra haneo ny famirapiratanao amin'ny tany rehetra ambany ny lanitra. Ho tonon'Andriamanitra ho mandrakizay ny anaranao, fiadanam-pahamarinana, famirapiratam-bavaka. Mitsangana ry Jerusalema, mijoroa eo amin'ny avoana. Mitazana miantsinanana kajereo ry zanakao tafavory noho ny tenin'ilay masina hatrany andrefana ka hatrany antsinanana. Miravoravo noho ny nahatsiarovan'Andriamanitra azy ireo. Mandeha tongotra no nandaozany anao, no baboin'ny fahavalo fa entina amimboninahitra no amirenan'Andriamanitra azy aminao, ohatra ny seza fiandrianan'ny mpanjaka. Satria nasain'Andriamanitra nihetry avokoa rehefa mety ho tendrombohitra avo amambanto lampy fahagola.
ary ho tototra rehefa mety ho loasa hahamari-tampona ny tany. Mba handehanan'i Israely tsy voasembatsembana ho an'ny voninahitra Andriamanitra. Ny ala mankazo mamofona manitra aza nanomeny alokaliny ho an'i Israely avokoa noho ny didin'Andriamanitra. Fa hoentin'Andriamanitra amin'ny kafaliana i Israely amin'ny fahazavany voninahiny hanehoany ny famindrampo ary fahamarinana avy aminy ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Sambatra za mitomany mahalalala elo. Sambatra za mitomany mahalalala elo. Ranapodiny vavona Sioni si Tompo. Movatsatra ny olona lasa lovy zahay. Tulatulakiny eoko izany ery tamizaha. Tsy niatony rasikaro teo ambavana. Sambatra zay mitomany mahalalala elo. Sambatra zay mitomany mahalalala elo. Naporitsika reza nataony firenena. Fambalalainy indray ty nataony Tompo azy ireo. Enilalina ho aty nataony Tompo amina. Ka de fary toko aravona moa rany ana. Sambatra zay mitomany mahalalala elo. Sambatra zay mitomany mahalalala elo. Mahalalala elo. Mahalalala elo. Vaky teny masina faharoa. Taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. Ry kristianina havana, mivavaka ankafaliana isaky ny mivavaka ho anareo rehetra aho, noho ny firaisanareo ampandroso ny evanjely, hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Sady matoky aho, fa izay nanomboka izany asa soa indrindra izany tao aminareo, dia agnatanteraka izany mihitsy hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy. Fa Andriamanitra no vavolombelona, fa manana nareo rehetra ao ampony Kristy Jesosy indrindra aho. Ary zao no angatahiko aminy, dia ny tombo bebe kokoa hatranatrany amin'ny fahaizana amampahalalana rehetra ny fitiavanareo, mba amantaranareo zay tsaratsara kokoa, dia ho madio sy tsy manantsiny mandra-piavian'ny andron'ny Kristy ianareo, ary ho feno ny vokatry ny fahamarinana avy amin'ny Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tsika mianakavy anene Tompo, o tanteraka tokoa ny eza,
evanjely masina nosoratany masindaily io ka vonenahitra ny ho anao re tompo. Tamin'ny taona 550 nanjakany Tibera Sezara, fony Pontsy Pilato no gouvernoura tany Jode, Herode no tetraraka tany Galile, ary Filipo rahalahy no tetraraka tany Torea se Trakonitida, Lisania no tetraraka tany Bilena, ary Anasy Kaifa no lehiben'ny mpisorona. Dia tonga tamin'ny Joany zanaky Zakaria tany anefitra ny ten'Andriamanitra. Dia nakany amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordany izy, nitory batemy mpibebana ho famelan-keloko, araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny tenin'izay ampaminany hoe: reny ny feon'ilay ny antso avy ananefitra hoe, amboaro ny lalan'ny tompo, aitsio ny alehany. Ny loasa rehetra ho totofana, ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry, ny melomeloka ahitsy, ary ny lalina mikotoatoana ho amarinina. Dia ahita ny famondren'Andriamanitra ny nofo rehetra. Izany are kankalazatsika ny teniny tompo, derany ho anao re Kriste. Ry kristianina hava malala tena tafiditra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny tompo tokoa isika na ny avant. Araka ny volanintsika dia manokana ity fankalazana ny avant ity, fankalazana ny fiavian'ny tompo ity, satria tena mampiditra antsika amin'ny fiatrehanany tsinôda izay azo lazaina fomba lehibe andraisasika ny tompo eo anivon'ny fiainantsika ka hanaovantsika départ vaovao, fiangana vaovao isika. Ary zay no ahatonga ny tompo eto anivosika. Ary ny tena tsipihana manokana dia izao avan'izao no manomana antsika ihany koa amin'ny jobiliny famonjenantsika amin'ny taona ho avy, jobiliny 2025. Araka ny fantasika dia hosokafan'ny papa any Roma amin'ny aliny Noely ity taona jobily ny famonjena ity. Fa isaky ny diocèse kosa dia ny alahadin'ny fianakaviana masina ka ataosika eo vero raika jiaby isika frately tuty fianakaviben'Andriamanitra miara mamakivaky ity taona ity ka ho mpivahiny ny fanantenana tokoa ny itsika. Ka eto amin'ny diocèsesika ny anokafantsika azy dia eto amin'ny katedralin'ny Fomasin'i Jesoa amin'ny alahadin'ny fianakaviana masina io, anasana antsika mianakavy mba ho mpivahiny ny fanantenana tokoa isika. Mbola misy moa ny fanentanana mikasika an'izay fanatanterantsika an'izay jobily lehibe izay anasana antsika ho iao. Ary itsika eto amin'ny diocèse izay afaka amin'io alahadin'ny fianakaviana masina io noely ny fanombohan'ny misterin'ny famonjenantsika araka ny fantatra antsika rahateo. Ka noho izany ary ry kristianina havana vanim-potoana lehibe ho antsika izao avant izao
tena tamfort araky ny fomba fiteny azy amin'ny fankalazana ny synody fizanonana fahatelo dia ny synody fafitosika ny hoe eglizy olo miaradia miombona velomin'ny batemy mandray atanana ka zary tabernakla velona ka io fankalazana ny fanokafana ny zobily famonjena io dia fanehoasika an'izay fiainantsika ny synody mampiombona zay mahatonga asika ho fianakaviana ray ho fianakaviana eglizy kely mifanasoa sy mifampisimbona mikasika ny fiangonana satria praitopo tokoa ny reo vaky teny amin'izao lahady faharoan'ny fiaviana zao dia mampasiahy an'izany rehetra zany ary mampiditra asika amin'izay voalaza asika zay ka manomana asika tokoa amin'izay fiavian'ny tompo zay ary indrindra moa amin'izao lahady faharoany avant izao dia miresaka manokana momba ny lalana ireo vaky teny ho avy tokoa ny tompo ary mitondra faliana amozy asika izy ka mila amboarina ny lalany mba hitondra atsika tokoa amin'izay fanantenana zay ary isika miaraka aminy matokiarisika eo mpamakivakiana an'ity avanty fa miara-dalana amintsika tokoa ny tompo torak'izany koa tsy irery isika amin'izao synody tanterahisika zao fa miaraka amintsika tokoa ny tompo marina misy fotoana tokoa zay sy ahitasika ny lalakombana very fanambola velona asika ary misy fotoana ihany koa sy misy intsony ny mpaninany mpitoro lalana zay irain'Andriamanitra tokony anorony lalatsika nefa tosy hita izy ireo ary tosy ire na koa aza indraindray maro loatra ny milaza ho mpaminany ka tsy hitasika sony no araina ka very repera isika fa indrindra moa amin'ny fotoanan'ny krizy tak'izao anisan'ny mpaminany mamitaka ireny tambazotra sosialy reny araky ny voalazan'ny taratasy neveka matetika ary indrindra moa averina amintsika fa mila mitandrina itsika mamaky an'ireny tambazotra sosialy ireny réseau sosialy reny satria tsy araky ny mety miseho no ambarany ka mila mahay mila mpaminany mahay manoro lalana tokoa isika ary izay no mahareny sy mpampianatra ny eglizy satria de tena mpampianatra tokoa ny eglizy enitsika ny nataon'ny eveka tamin'ny taratasy farany nanampy ny sokazon'olona rehetrarehetra mba ahita ny lalana ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo fa efa tena reraka ny vahoaka hoy ny eveka ary ny lohateny ihany aza de fa milaza an'izay afatry ny eveka zay onena ny Kristy mahita an'ireo vahoaka marobe ka izay indrindra karisika mba ahay andray ny afatry ny eglizy ary indrindra ahay andray ny afatry Kristy amin'izao fiomanantsika amin'ny noely izao ary hidiratsika amin'izay zobily ny fanantenana zay ka ho mpivahiny ny fanantenana tokoa isika ao anatin'izao zavatra maro mifaomafao miteraka hakeviana amintsika zao manao ny asany mahampaminany azy tokoa ary ny eveka ho isika ka indraindray mety sy azon'olona izay tahaka ny sy azahoany ireo mpaminany tamin'ny fotoanandro ary indrindra moa araky ny fantatra sika dia i Jesua indrindra no sy azon'ny olona ka novonoina teo amin'ny hazo fizaliana ka azagaga ary sika raha indraindray sy fantatry ny olona ny tian'ny eveka ambara ka io no nahatonga ny mason-dahapoly nananatra an'i Timote na amin'ny fotoana na ny samy fotoana ambarao ny afatr'Andriamanitra satria izay ny mahampaminany ny mpaminany inona tokoa moa natao hoe mpaminany ny mpaminany de sy hoe mahita ny ho avy fa anisan'ny asany zay sy lavina fa matoa izy mahita ny ho avy de satria mahasapa ary mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra ka izay fahafantarana ny sitrak'Andriamanitra zay ny fitena fototra ny mahampaminany ka io fahafantarana ny sitrak'Andriamanitra io no mahatonga azy manambara ny ho avy fa ny tena anjara asan'ny mpaminany dia ny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona
velona aminy mba halalany ny mpiarabelona an'Andriamanitra ka hahatonga ny mpiarabelona hivelona ny sitrak'Andriamanitra ka ny mpaminany raha fitinina izay rehetra izay dia manambara ny sitrak'Andriamanitra manory lalana araky ny ireo tenin'Andriamanitra vakisika androany ahafahan'ny olona manisy ny diany ary anatanteraka n'izay sitrapon'Andriamanitra izay satria ny fivelomana ny sitrapon'Andriamanitra ny tena mitondra amin'ny tena fiainana sy ahitana ny asambarana ka ahitana ny fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra eo anatrehan'ny fiainana manahirana sy ahitana ny tena izy fa ny fifangaroan'ny zavatra no matetika ny songadina dia manana didy ny mpaminany ary zay ny eglizy ka anampy ny olona fantatra ny lalakombana ka izay indrindra no zavatra mitranga maro loatra ny mpaminany na sy misy ny tena mpaminany ka nahatonga ny masinda Papa Paul fahenina ampafantatra ny kritera ny mahampaminany dia hoy izy hoe sy ny mpitoroteny ny tadiavin'ny olona amin'izao andro izao amin'izao vaninandro iainasika zao hoy ny Papa masinday Paul fahenina fa vavolombelona ary zay koa zany no ko fantatra sika amin'ny mahampaminany mahavavolombelona matoa ny olona miaino ny mpitoroteny dia satria mivelona zay toriny ireny mpitoroteny reny vavolombelona sady mpaminany zany hoe miaina ny zavatra ambarany fa sy mba manao kobakambava ary zay Jesua sy mba nanao kobakambava fa izay lazainy dia niainany tokoa ka ny tadiavin'ny mpaminany zany amin'izao vanim-potoana iainasika izao anomana ansika anokatra ny fosika mba haizasika mandray an' Jesua mba ho afaka mandray ilay hoavy ilay mpamonjy zay hitondra faliana hitondra mbaovao hitondra fiadanana anavao ny fiainansika mpaminany anomana ansika amin'izany no katsaina ary izay no mpaminany mpanomana lalana ary amin'izao lahady faharoa izao no ahitasika niendriky ny mpaminany nanomana ny fahatongavan'ny tompo dia sy izay io mpaminany io fa i Joany Batista ary dia mbola hoeno isika ihany koa amin'ny heriny n'izay mahampaminany azy zay enisika ao amin'ny evanjely tokoa ary azosika sapahitana ny anendrika ny Joany Batista izay manambara n'izay endriky ny mpaminany zay ka isika kristianina izay mitafy ny endriky Kristy izay nandray ny fanahy masina dia ansoina ihany koa tahaka ny masinday Joany Batista lay Joany mpanomana Joany mpanao batemy mpanory lalana ka amboatra ny lalan'ny tompo ary zay tokoa no ezaka sy mainsy tanterahisika amin'izao fiomanasika amin'ny Noely ary fidiratsika amin'ny taona zobily izao mba amboarisika tokoa ny lalan'ny tompo izany hoe amboarisika ny fiainantsika mba aezasika mandray azy eo amin'ny fiainantsika ka ahatonga sika ahitan'izay asambarana sy hafaliana izay ahitasika ny fivelarana eo amin'ny fiainansika ka ahatonga sika olon-dehibe ampinoana ary zay moa ny tanjona amin'izao synode ataosika izao ahatonga sika olon-dehibe ampinoana mba hafinoana sy mipetraka ety ivelany fotsiny sy finoana akandrina fotsiny fa finoana ivelomana sy finoana enti-pahazarana fotsiny fa finoana miavao isan'andro ka raha mandroso tokoa manko ny finoana dia mandroso ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra izany hoe olona avy mamboatra ny lalan'ny tompo ka miara-monina amin'ny tompo ka rehefa miara-monina amin'ny tompo dia miara-monina amin'ny mpiarabelona ka samy mifanasoa sy mifampisimina ary rehefa miara-monina amin'Andriamanitra miara-monina amin'ny olona dia manaza ny tontolo iainana ka mifanasoa amin'izay tontolo iainana zay ka sy fahavalo isony fa mpiray lalana eo amin'ny fiainana diniana ary inona ny atao hoe mamboatra ny lalan'ny tompo
ndeha hoe noho isika ny afatra Joany Batista lay mpaminany nanomana ny fiavian'i Jesoa. Izy ny mitanisa ny tenin'izay mpaminany dia hoy izy hoe aitsio ny alehany izay tokoa aoka aisy ny fiainantsika sy iso ny fiseram-belatsia izay tena manapotika ny fifandraisana ry izay indrindra ry kristianina havana matoa karaha izao ny fiainantsika dia satria manjaka loatra ny lainga ny vandivandy ny fisaram-belatsia ka aisika ny vokatry n'izay sy eo son'ny fahamarinana mpaminany araka nlazaisika teo ary ny fahamaritana ny voalazan'ny masindahy Paoly fahenina voandrenisika teo dia aoka raha tisika ny teny vavolombelona marina dia alaviro ny fiasaram-belatsia. Io no mahatonga sika mamerimberina mandrakariva ny hoe ahay ampitroatra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Izay ny mpaminany, izay no nataon'ny Jean Batista ary asongadiny tenin'Andriamanitra amin'izao lahady faharoa ny fiaviana izao. Ka izay koa ary ry kristianina havana hoentisika manomana ny Noely sy izao zobily ny famonjena izao ao anatin'ny fanatanterahasika ny sinoda izao, ny fanirina sy ny sodrano ary ny vavaka atao dia mba hahatonga sika kristianina tsiraikiraiky isika hoe ziaby anana fiainana manamboatra ny lalan'ny tompo, izany hoe manisy ny fiainantsika mba ho fiainana ipetrahana sy itoeran'ny marina. Izay ny dikany hoe olon-dehibe ampinoana vokatry ny sinoda atanterahisika izao. Mpaminany isika raha mahisy ny fiainantsika sy ny lalana raha isika rehetrarehetra asaharo ny fitapitaka ampy izay ny risoriso sy ny vandivandy aoka ho lavitra sika ny fitiavatena sy ny avinavina aoka aisy mazava ny fiainantsika ny loasa rehetra ho totofa, izany hoe ireo izay mampisaraka sika aoka anorina tetezana isika ifampitahtsika toy izay anangana rindrina. Inona tokoa moa ny tiany Joany Batista ambara raha miteleny any hoe ny loasa totofana, ny loasa ry kristianina havana dia sinona fa ireny fiainantsika andavanandro izay manjaka matetika ny avinavana, ny fialonana, ny fitiavatena, ireny ny lavaka lalina dia lalina mikiky ny fiainantsika, manalavitra sika tsiraikiraiky ary lavaka mandentika ny fiainantsika sy afaka mifanatona antsika no ireny lavaka ny fiainantsika reny dia ny tiavatena, ny fialonana, ny avinavina. Ka noho izany tsy afaka mifanatona isika satria misy lavaka eo amin'ny fiainantsika, zary misy elanelana isika eo amin'ny fifandraisasika, na amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary zany, na ny fifandraisasika sika sambytsika, na ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka ireny loasa sy maintsy totofasika amin'izao fiomanantsika amin'ny fiavian'ny tompo izao, amin'izao fietrentsika ny sinoda izao, ka hahatonga sika ho eglizy olo miara-dalana velomin'ny batemy ka miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona. Tabernakla velona zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona antsika, ka noho izany mamboly fifandraisana vaovao ka hanalavitra ireny fialonana izay manapotika ny fifandraisasika ka sy afahasika mifanantona ireny. Ny tendrombohitra sy ny avona rehetra dia sy hinona fa ny avinavina dia ahetry, izany hoe anana fanetreteny isika ka resesika reny fomba miavinavina manambony tena ireny fa hanetritena isika anana ny fahasora ka afaka ifandray amin'ny manodidina antsika rehetra. Ka izay indrindra no tiany masindahy Paoly ananarana asika ao amin'ny vakiteny faharoa ka mba hananasika fahadiovam-piainana, hananasika fiainana sy misiny, hanana fanatreteny isika ka hanadio ny fosika, hanantona ny sakramenta ny fampihavanana ka handray ny fahasoavana miaraka amin'izany ary vokatry n'izay sy ho isony ireny tendrombohitra ny avinavina sy ny fialonana ireny fa
fiainana feno fanetretena, feno fahafoizana, feno fanompona faindrindra ireo zay mizaly sy fadiranovana manodidina atsika. Ary izany indrindra no ambarany evanjely raha mitanisa any Izaia mpaminany izy, ny meloka rehetra ny lalana mikotoatoana dia marinina ka ahita ny famondren'Andriamanitra izy rehetra. Zay tokoa no antenaintsika ry kristiana havana amin'izao noely zao sy amin'izao fankalazana ny taon'ny jobily ny famonjena izao. Ahita n'izay famonjena zay tokoa isika ka miarina tsara ny fiainantsika ka anana fo misy an'Andriamanitra ny fosika ka ahazo ny fahasoavana miaraka amin'izany. Ka izao indrindra ry kristiana havana ny vanim-potoana tsara anatonantsika ny sakramentany kofesy mba ialantsika amin'ireny zavatra ireny ka hahisy ny fiainantsika dia ho tanteraka izay voalazan'ny baroka mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany. Aneo ny famirapirantan'Andriamanitra amin'ny tany rehetra ka nzaka tokoa amin'izay ny fiadanana ary ireo fahoriana sy fizaliana rehetra dia ho lavitra ny herisetra sy ho isisony fa ny fifankatiavana sy ny fihavanana no anjaka eto anivosika. Zay no risika, zay no ivavasika ry kristiana havana ary antenaintsika amin'izao fankalazana ny noely sy fidirantsika amin'ny taon'ny jobily izao. Ry Jesosy Tompo, mbola maro ny vato misakana anay vokatry ny avinavina, ny fialonana, ny fitiavatena koengany ahay anararotra amin'izao fiomanana akaiky dia akaiky izao izahay ka ahay andray anao eo amin'ny fiainanay. Anao izaka iavao tokoa izahay ka hiala amin'ireny fomba rasy mahazatra anay ireny izay manapotika ny fifandraisanay na amin'ny zavaboary ka mahatonga anay mitrotro, mahatonga anay anjakan'ny herisetra sy ny fanilikiliana sy miala amin'izany koa ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina potika no ireny fomba mamohitra ireny. Ahay anararotra izao avan'izao ny izahay menakavy, izahay olo raiky, ahay anararotra ihany koa izao sinoda izao ka hiavao tokoa. Ampio izahay mba ho mpaminaninao tokoa tahaka ny Joany Batista anambaranao amin'ny alalan'ny fiainanay. Ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka andresy ny avinavina, ny fitiavatena sy ny fialonana, ampanjaka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo izay lalana mitondra amin'ny fiadanana marina hoy ny Papa. Enao lay fiadanana eto anivonay, enao tokoa no Emmanuel eto anivonay, enao ny fihavanana manasitrana n'izao tontolo izao. Masiny Maria reny eo ampianaro izahay anana fanatretena marina. Masinday Josefa lehilahy marino, lehilahy marina ianao ka ampianaro izahay ivelona ny fahamarinana, ampanjaka ny rariny sy ny isiny hiaro mandrakariva ny madinika. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray
fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.